ary mahatonga ahy voafonja gaga sy talanjony ilay mpanompon'Andriamanitra no nytenyity olona tsy fantany ity nanantona anazy nahoana hoy ilay evanjelistra ary tovelontsika indray ianao kanefa tokony ho tezitra amiko ary hoy ilay mpikadra ny teny hoe nivavaka nataonao tao amin'ny trano haolo fiafenako rehefa avy navita eloka be vava aho no nanindrona ny foko toy ny tselatra nanapodipodika ny fovady tao anatiko izany nanery ahy hibaboka tany amin'ny polisy niaiky ny eloka vitako aho voafonja ankehitriny kanefa kosa olona afaka ihany noho ny nanekeko an'i Jesosy ho tompoko sy mpamonjy ahy izay ny tantaran'ilay jiolahy niova fo izy noho ny fahenony tsy nahy nivavaka inga evanjelistra tao anatin'ny aisina sy ny kodrokorana isika koa afaka ary tokony hivavaka ho an'ny olona izay heverintsika vao fahavalontsika azy man'Andriamanitra irery ny voninahitra mivavaka isika misaotra Jesosy malalo voalatsa teto ny afatra tianao ampitaina ho an'ny majinika ao rehetra dia ny fanahy masinao ny asa aminay mahery misaotra to amen aminareo aneny Tompo Hovakina ny soratra masina ny bokin'i Jeremia toko 4:10 vakina manomboka amin'ny andininy 7:10 ajanona amin'ny andininy 12:20 Jeremia toko 4:10 ny andininy 7:10 ajanona amin'ny andininy 12:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy efa narinao tokoa va Joda efa naharikoriko ny fanahinao va Ziona nahoana no dia mamely anay ianao ka efa tsy mety sitrana izahay nanantena fiadanana izahay kanjo tsy nahita soa ary andro fanasitranana fa indro fampitahorana Jehovah tsaroanay ny faharatsianay sy ny heloky ny razanay fa efa nanota taminao izahay noho ny amin'ny anaranao dia azarinao izahay aza tao tsinotsinona ny seza fiandrianana ny voninahitrao tsarovy fa aza tsoanao ny fanekenao taminay mba misy malatsaka ranon'orana va ireny sampinjentelisy ireny na mahay mandatsaka ranon'orana mivantravatra va ny lanitra fa tsy ianao ihany va no izy ry Jehovah Andriamanitra io koa manantena anao izahay satria ianao no nanao ireo zavatra rehetra ireo Epistilo an'i Titusy toko 2 ny anjininy 1:10 ka hatramin'ny anjininy 5:10 aorianan'ny Timoty 2 dia ao alohan'ny Hebreo no misy ny Titusy ao alohan'ny Filemona Titusy toko 2 ny andininy 1:10 ka hatramin'ny 5:10 vakina amin'ny anaran'i Jesosy fa efa misy eo ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra mampianatra antsika andà izay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filany izao tontolo izao ary ho velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra
sy anadiovana izay olona hoan'ny tenany sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany. Izany no lazao sy ananaro ary andrarao amin'ny fahefana rehetra, aza vela isy anao tsinotsinona anao. Ho faranantsika ny famakiana ny teny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny lioka. Lioka toko faharoa. Lioka toko faharoa vakiana manomboka amin'ny andininy fa 520 ka hatramin'ny fa 230. Lioka toko faharoa vakiana manomboka amin'ny andininy fa 520 ka hatsahatra amin'ny andininy fa 230 amin'ny anaran'ny tompo. Ary indro miara-mitsangana azafady. Ary indro misy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema. Ary marina sady vavaka tsara zany lehilahy zany ka niandry ny fampiononana ny Israely. Ary ny fanahy masina dia tao aminy. Ary rehefa nambara ny fanahy masina taminy fa tsy ahita fahafatesana, izy mandrapahitany ny Kristy ny tompo. Ary nentin'ny fanahy masina niditra tao an-kianjan'ny tempoly izy. Ary rehefa nampidiry ny ray aman-dreniny Jesosy zaza mba hanaovany araka ny fomba ny lalàna amin'ny zaza, dia nitrotro azy ka nideran'Andriamanitra nanao hoe: Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao, fa ny masoko efa nahita ny famonjena izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra, dia fahazavana ahazava ny firenena sady voninahitry ny Israely olonao. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Dia hiara hivavaka isika tompo. Misaotra anao izay tompo fa mbola notahinao sy novidininao tonga sao mahatsara eto an-tranonao indray amin'ity alahady maraina ity. Misaotra anao izay satria ny fitantaranao tokoa no natoy izao anay. Ankehitriny ary tompo mangataka nindra fonao izahay mamela heloka anay ianao. Dia ankehitriny koa raha iaino ny teninao hotoriana aminay ny hafatrao, dia ny fanahinao masina ane ampiteny ny mpanomponao ka tsiaro tokoa fa ianao no miteny aminay, dia mahatsiaro izay tompo. Ary izany vavaka izany dia angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo irery ihany. Amen. Noka ivelatra manonantsika ampitomboana landavo aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana. Ny tantara ny nahaterahan'i Jesosy mitantara mivantana dia amin'ny boky anankiroa ihany no misy azy. Boky izy avy moa boky ny Lioka efa misokatra eo amintsika, dia ny faharoa izy Matio, tsy hitanao na Marka na amin'ny Jaune zany fa
I Matthieu sy Luka zany miresaka nateraha amin'ny Jesosy mivantana. Ny mampiavaka ny izy io ny an'ny Matthieu dia olona nitsongatsongaina no voakasiky ny fahateraha amin'ny Jesosy na eno sy nahita. Fa amin'ny Luka maro kokoa ary misy sokajiny olona maro samihafa ireny jerentsika. Rehefa teraka Jesosy dia nahazo anjara ny sokajiny olona rehetra. Ohatra hoe ny mpisorona. Iza no mpisorona voakasika tamin'izany? Ohatra ny efa natao tamin'ny kilalao krismasy teo le izy. Mpisorona iza? Zakaria dadany Jaune mpanao batisy aloha zany nihita eo. Voakasika zany mpitondra fivavahana. Voakasika koa ny vehivavy lehibe sy ny vehivavy tanora. Iza reo anankiroa reo? Elizabeta sy Maria. Voakasika koa ny lehilahy lehibe sy ny tanora. Dia le lehilahy lehibe hitatsika eto izy ny anarany Simeona, dia le fofombadiny Maria dia i Josefa. Hitatsika fa tokony olona rehetra zany. Voakasika tanan-tsaha koa iza? Ny mpiandry-ondra, ny anjely. Dia matoa misy mpiandry-ondry dia misy inona? Misy ondry. Eo koa ny finanambilon'ny Betlahema. Voakasika tahaka an'izany koa ny mpaminany. Nisy mpaminany koa ao ambamin'le nivakina teo dia ahitana azy mpaminany izy moa ny anarany. Amin'ny Luka toko faharoa io ambanimbany mpaminany izy ny anarany ho sisy. Ana no anarany izy 9:30. Zany hoe misy voakasokajin'olona voakasika. Ary ny farany indrindra dia ny zaza sy ny ankizy. Mazava ho azy Jesosy dia izy koa ny ray Jaune mpanao batisa izay nibitika tao an-kibony Elizabeta. Hatramin'ny zaza ao an-kibo zay zany mampiavaka hoe amin'ny olona rehetra. Ary izay mahatonga azy hoe fifaliana lehibe ho amin'ny olona rehetra. Voakasika daholo ny karazan'olona rehetra raha araka ny filazantsarany Luka. Eto zany i Simeona no resahana eto. Olon-dehibe zany izy io zany. Mba vakitsika ny 9:20 amin'ny Luka toko faharoa manao hoe andrindro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema ary marina sady mpivavaka tsara zany lehilahy zany ka amin'ny andro ny fahatonona ny Israely. Fanahy masina tao aminy. Misy lehilahy anankiray ozy izy atao hoe Simeona. Dia misy famaritana momba azy nomeny mpanoratra. Manino io lehilahy io izy? Marina sady mpivavaka tsara. Ary zay ny lohahevitra fampizarantsika hoe ny kristianina manantena ny tompo dia mpivavaka marina sady tsara. Mpivavaka marina, mpivavaka tsara zany le ho resahana eto zany. Dia tsy misy akory hoe tsara toetra izy eto na tsy mangalatra na tahaka an'izany fô resantsika hoe inona moa lazana fa mpivavaka marina sady tsara izy. Le teny ihany ny manazava feno inona izy ozy izy? Feno fanahy masina. Zay aloha zany navatarina hoe mpivavaka marina sady tsara ianao. Feno fanahy masina izy ozy izy. Izy dia olona niandry fampiononana. Nanantena tao anatin'ny sarotra, tao anatin'ny manahira, tao anatin'ny zavatra tsy ara-drarina. Dia manana fanantenana ihany izy satria manana fanahy masina. Zay ny dikany hoe niandry ny fampiononana ny Israely. Amin'ny 9:20 dia olona anambarany fanahy masina zavatra izy. Resahany fanahy masina izy. Inona moa nambarany teo 9:20 vakitsika? Ary efa nambarany fanahy masina taminy fa tsy hita fahafatesana izy mandra-pahita amin'ny Kristy. Nambarany fanahy masina taminy ankolaka fa tsy ho faty izy raha tsy efa mahita an'izany Kristy zany. Zany hoe olona manaiky hiasany fanahy masina, resahany fanahy masina mahatsapa ny zavatra mety ho avy, ny fahasoavana ho azy. I Simeona zany.
ary ny andininy fa vita am'roapolo satria miresaka hoe mpivavaka tsara sady marina isika ny mpivavaka dia tsy maintsy ankana am-piangonana andininy fa vita am'roapolo ndray vakitsika dia i Simeona zany a rehefa mandeha any amin'ny tempoly dia izy mitondra azy na miaraka aminy zay zany le fanontaniana hoe zay le hoe mpivavaka marina sady tsara tsy hoe manao fahamarina avy amin'ny tenany izy fa ny fanamasinao aminy mitarika azy anao ny marina mandrakariva miainga avy any izy dia ny fanamasina mitondra azy mankao amin'ny fiangonana ary zay le fanontaniana petrika iza no mitondra anao mankaty amin'ny fiangonana satria arakaraka izay mitondra anao mankaty amin'ny fiangonana ny zavatra ataonao aty amin'ny fiangonana ary zay a le mampiavaka n'le olona hoe mpivavaka tsara sady marina arakarak'izay a no zavatra ho hitanao ao amin'ny fiangonana koa arakaraka iza mitondra anao ary zay mahatonga ny Simeona teo ambany fitarian'ny fanamasina dia niona tamin'ny Jesosy zaza tsy ny salasala izy na amin'ny tenin'Andriamanitra hoe Mesia na afaka azy amin'ny Romanina manam-pahaizana manana hery manana ny fahefana rehetra nandrasan'ny jiosy zazakely ny tonga eo ny ekeny zamy satria izy manana inona fanahy masina ny ekeny na tsy mifanaraka amin'ny eritreriny aza satria izy tariny fanahy masina raha vao tsy tariny fanahy masina ny olona mankatia dia tsy anaiky ny zavatra ty amin'ny fiangonana izy satria miainga aviany mihitsy izy efa diso pitarika ary zay ny marina sy ny mpivavaka tsara dia tsy azo sarama satria nenay manahirina amin'ny olona mandray ndraikitra amin'ny fiangonana feno azy ny sampana rehetra fa manaraka koa le faharatsiana satria mpivavaka tsara fa tsy mpivavaka marina fa reo zany tsy azo sarama ary zay no teneniny tamin'ny Titosy teo tsy afaka tsy manao an'izany ianao Paoly tsy afaka tsy manitsy ianao tsy afaka tsy miteny ianao satria zay mihitsy natao hoe fiangonana Titosy 2 amin'ny 5:10 Titosy 2 amin'ny 5:10 vakitsika hoe izaminy lazao sy ananaro ary andrarao amin'ny fahefana rehetra aza vela isy olona anao tsinitsinina anao ny fahefana rehetra ao aminao ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra dia ampiasao anambarana ananarana andrarana inona moa le hoe izany le izany io a le nivakina teo ambony amin'ny 1:10 hatramin'ny 4:10 nivakitsika teo fa rehefa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra ho izy izay famonjena ny olona dia inana ny teneny amin'ny 2:10 mampianatra atsika andà zay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filany zao tontolo zao ary ho velona araka amin'ny onona sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra zay le izany tsy maintsy zay ny teneninao a na aiza na amin'izy ary Titosy ary faranany io ary amin'ny 4:10 hoe Jesosy zay nanolotra amin'ny tena namonjy atsika mba inona mitohiny anavotana atsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy anadiovana izay olona ho amin'ny tenany sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara mpivavaka marina mpivavaka tsara izay tariny fanahy masina ary zay koa no nanitsiny Jesosy an'le vehivavy Samaritana satria le vehivavy Samaritana zany variana tamin'ny endrika ivelana aiza tsara amin'ny tena ivavahana Jerusalema sa eto amin'ity tendrombohitra ity Jaona 4 misy olona zany la ny andro amin'ny endrika ivelany koa amin'ny fiangonana ny forma fa tsy ny fond zany izy nareo amin'ny fomba fipetraka fomba fitafy fomba ndretrarehetra ivelambelany loatra ka manjary tsy mahazo aim-panahy izy Jaona 4 amin'ny 7:20 hatramin'ny 4:20 Jaona 4 amin'ny 7:20 hatramin'ny 4:20 vakitsika ora vehivavy tamina tombo hitako fa mpaminany ny ratsatsika ny vavaka teto amin'ity tendrombohitra ty fa ianareo kosa milaza fa amin'ny Jerusalema ny tokony vavahana ho Jesosy tamina raha vehivavy minoa
fa avy ny andro ka tsy amty amin'ny tendrombohitra aty na any Jerusalema ny vavanareo amin'ny ray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, fa zay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny jiosy ny famonjena. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha mitena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy fahamarinana, fa ny ray koa dia mitady mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ianareo Jesosy la miandro miteny hoe aiza mitoerina, resaka toerina lue zany any manahirina ny fombafomba tahaka amin'ny olona ankehitriny hoe batisa tsingoloka sa tete sa aiza sa inona, la miandro amin'ny endrika ivela aminareo. Mivavaha amin'izay fantatrareo, fantatrao ve ny vavahanao, zay ny zava-dehibe. Iza tsara io Andriamanitra ivavahanao io, ary rehefa mivavaka amin'ny ianao zavatra takinanao mivavaka amin'ny fanahy masina sy ny fahamarinana. Zay ihany ho Jesosy. Mivavaka amin'ny fanahy masina ve ianao, tariny fanahy masina ve ianao rehefa mivavaka, ary manao ny fahamarinana, tariny fahamarinana, ka ilay miteny hoe zaho ny lalina sy fahamarinana ary fiainana mitarika ianao amin'ny zavatra rehetra. Zay ny zava-dehibe. Fa nankoatran'izay ozy izy hitovizina amin'ny fivavahana rehetra. Zay ny mampiavaka amin'ny fivavahana kristianina. Raha amin'ny fomba ivelany tadiavinao natao hoe rity zany dia hitovizany samy manana ny fomba, ary mety mahafinaritra ara ny fombafomba amin'ny fivavahana sasany noho ny antsika, fa tena misy tsara ny fombafomba fanaony. Sasany feno voninkazo marevaka sy ny sisa, reny na ivelany zany. Ny fototry ny fivavahana manko misy zavatra telo, zay natao hoe trois essences de la religion: ny mity, ny etika, ny rita. Ny tantara masina, ny fitondram-tena na ny lalàna, zay ny etika, dia ny rity na ny fomba mpivavahana. Misy ireo telo ireo foana ny mahafivavahana fivavahana, ankoatrany hoe sacré profane, ny masina sy ny tsy masina. Dia ny tena foto-javatra zany dia le tantara mpivavahana ao anatiny ao, zay antsony hoe mity moa zany. Ny antsika zany ny soratra masina io, le sola scriptura, io ny tena zava-dehibe zany io ny tarian'ny fanahy masina antsika. Ka io le tenenina amin'ny Simeona eto hoe mpivavaka marina sady mpivavaka tsara, satria tariany fanahy masina izy ho amin'ny fahamarinana, mivavaka ho amin'ny fanahy. Tena hitan'ny Jesosy izy. Ka toy izy atsika ihany ny tantara sady ny fizarana. Ny fivavaka marina sady tsara zany dia feny fanahy masina. Tsy hoe mpanao fahagagana akory ny dikan'izany, zay koa nandraisan'ny sasany azy, tsy voatery. Fa amin'ny fiainanao, amin'ny toetranao, amin'ny ataonao dia hita hoe ianao dia asan'ny fanahy masina. Mba fantarin'ny fanahy masina zavatra izy, mankatoa izy ozy izy, entin'ny fanahy masina izy mankao am-piangonana. Fa ny faharoa dia zao, feny fahasoavana izy. Feny fanahy masina, feny fahasoavana. Ny andiny fahavalamy roapolo ndraisika teo hoe nitrotro azy izy ka miderin'Andriamanitra. Ny federan'Andriamanitra dia mariky ny fahasoavana ny raisiny. Ny fahasoavana dia zay rehetra omen'Andriamanitra maimaimpona ao amin'ny Jesosy Kristy ho atsika. Fahasoavana zany dia famotirana ny zavatra rehetra omen'Andriamanitra anao ao amin'ny Kristy Jesosy. Ampahana amin'izany no hita amin'ny fiderana nataony Simeona. Ny voalohany dia ny fiadanana. Andiny 720 ahoana ozy izy. Araka ny tenin'Andriamanitra, tsy matahotra tsony na ho faty ara ho izy, satria alefanao ny fiadanana. Nahazo fiadanana noho ny tenin'Andriamanitra. Inona ny azonao avy amin'ny tenin'Andriamanitra no meny fanahy masina anao? Korontana sa fiadanana? Fa Herôda mpanjaka rehefa nyteneny hoe aiza ny mpanjakany jiosy ny adina sa ny korontana. Misy olona zany mikorontana rehefa mahazo ny tenin'Andriamanitra. Raha mikorontana mba hilamina moa maninona, dia io zany anankiray hoe azoko ny fiadanana. Ny andin'ny fahatelopolo, ny andin'ny fahatelopolo inona indray no azony? Ny masoko efa nahita, ny famonjenao izy hita maso mihitsy le famonjena. Dia amin'ny andin'ny faharoa amin'ny telopolo izy miresaka fahazavana, resaka fahitany ny maso zany, fahatsapana zany manodidina ny resaka fijery le izy hoe ahoana ny fijerinao ny fahasoavana. Ary zay nahita ny fahombiazana izy avy amin'ny tenin'Andriamanitra, nahita fahazavana izy, dia le Jesosy le milaza hoe zaho ny fahazavana izao tontolo izao. Ka io miankina amin'le taloha teo ihany ny fanahy masina,
miainga amin'ny fanahy masina mitondra azy satria fanahy masina mitondra azy dia mahita feno fahasoavana izy, mahita fiadanana izy, mahita fahazavana izy, mahita famonjena izy. Fa rehefa tsy ny fanahy masina mitondra azy ianao dia inona zany mitondra antsika mankaty am-piangonana? Satria roy amina afaka mitondra mankaty. Ary rehefa tsy fanahy masina mitondra ahy aty amin'ny fiangonana, ahita fiadanana ve aho, ahita fahazavana ve aho, ahita famonjena ve aho? Ary zay no mahatonga ny olona tsy mahita ninninona rehefa mankaty fa fahasorenana no azony, satria tsy zay mahatonga miainga ana trano mihitsy ianao aza melana raha tsy miaraka aminao ny fanahy masina. Fa raha hitady faharatsiana nandaranao teo am-piangonana, feno faharatsiana ato. Raha tady mpiatsara-belatsiana le andao ty dia feno mpiatsara-belatsia ato, satria zay tadiavinao ihany hono zio mitadava dia miankina amin'ny fiainganao avy aminy. Dia tonga ty ianao dia mahita manipulation de masse, opium du peuple sy ny sisa, zany nge nita amin'ny olona anaovan'ny olona théorie, satria ny zavatra manainga azy avy anatramo tsy mitovy. Dia izay zany le olona hoe mivavaka marina, mivavaka tsara, feno fahasoavana izy. Ary zay no entiny hidirany mankaty, ary zay no entiny mody. Zay no entiny mody. Fa raha tsy manaraka n'ireo hoe mpivavaka tsara sy marina io, etsy amin'ny sampanandalana vadisorena, satria sy akakasoka le fiara dia efa very le fiadana. Satria maivana loatra na nitondra anao nankaty. Etsy fotsiny dia efa mintsy an'io. Jereny Jérémie nahita ny laklean'izany izy, tsy nety nahita fiadanana ny vahoaka niaraka tamin'ny Jérémie dia soloany tena. Jérémie 4:40. Nanontany tena izy hoe narinao ve zahay ty, marikoriko ny fanahinao ve zahay ty? Inona nanahirana azy? Nahoana ny mamely anay ianao ka tsy mety sitrana? Nanantena inona? Fiadanana nefa tsy nahita soa. Nanantena fahasitrana nefa fampitahorina no azo. Ary zany ndraindray manahirina koa mandeha am-piangonana fa vao maika miorory ianao, ohatrany miorory ianao maheno an'le toriteny sy ny sisa, manahirana anao. Zay koa nataon'ny Israely. Niandrana fiadanana izy, tsy nahazo fiadanana. Niandrana fanasitranana izy, vao maika ohatrany voakapoka nankaty am-piangonana. Hoe laklosy ny mopera na pasteur fa zay voakapoka ihany ny voakapoka. Fa saingy rehefa mitrangy zay zavatra zay ho Jérémie dia tiany fanalahidina. Ahoana izy manomboka amin'ny 12. Tsaronay ny faharatsianay, mitodia amin'ny tenanao ianao rehefa tsy mety mahita fiadanana, fahasitranana, mba todia aloha ny tenanao fa tsy ny hafa ihany. Zay le fanalahidy omeny Jérémie hoe nanoto zay hozy izy. Ary rehefa hitanao zay dia mitodia koa amin'ny Andriamanitra aveo, noho ny anaranao azarinao zahay, aza tsoanao ny fanekenao. Jérémie zany nahita ny lakleny hoe ahoana nazoana fahasoavana dia tsy mety tonga ohatrany manahira. Filipianina 4:4. Ny 9 sy ny 7. Filipianina 4:4, 9 sy ny 7. Ny 9:4 aloha vakitsika, Filipianina 4:4, 9:1 aloha no vakitsika. Ahoana hozy izy? Aza manana inona na inona, fa aoka ny fafana sy ny fonina mba amin'ny fisaorana no entinao manambara ny fangatahana Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Misy hoe na inonao dia hoe ny zavatra rehetra, amin'ny zavatra rehetra mitranga, na amin'ny fiainanao na fiainam-piangonana na inona ny zavatra ataonao hozy izy Paul? Fivavahana, fifonina, fisaorana. Misy olona manisy ratsy ianao va na manirikirinao fiangonana, efa nivavaka velo ianao dia nisaotra dia nifona ho anao sy ho azy. Ataovy io fa tena mahasoa. Ninona miseho izy izy, aza manana inona fivavahana, fifonina, fisaorana. Ino anambarahanao fangatanao amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra koa izy, na mahafaly, na mahasositra, na manirikirina, ataovy aloha reo Paul.
dia ho hitanao ny vokany. Vakitsika anay ny 17 ahoana ho sisy ary ny fiadanan'Andriamanitra izay moatra ny falana rehetra hiaro ny fonareo. I fiadanan'Andriamanitra izay tao amin'ny Simeona io angatao zavatra hafa io. Da amin'ny teny frantsay izy la paix de Dieu qui surpasse toutes les sciences. Ninina teknôlôjia anananao sy ny sisa tsy afaka miaro anao, tsy afaka miaro anao. Hitantsika zany maniran'ny tany rehefa tonga ny tokoa tratra ihany na ferina mandroso na inona hitantsika tamin'ny Covid sy ny sisa. Fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra ozy izy. Io zany mihoatra no zavatra mety ho takatry ny saina. Ary tsika zao efa amin'ny zavatra efa faratampo ny olombelona io. Ny fiangonana mako mpaminany anomboka hitsimbadika io. Satria aorian'io faratampony ny ihany faratampony intelligence artificielle dia tsisy zavatra tsona ioatran'io. Anomboka hidina ny fahalalana maneran'ny tany. Miakamin'ny olona, mia tsy mahay ninina amin'ny olona, fa isy olombitsy izay ifehy ny olona maneran'ny tany satria izy ihany mijanona mahalala. Jereo zany ary tokony takatra reo zany. Fa ie tsy mahay ninina amin'ny olona fa hiantehitra amin'ny zavatra rehetra izy na anisan'ny volana ary efa tsy ataony tsony tsy hainy io fa machine manisy an'io efa fantatsika zany. Ny olona rehetra zany efa tsy te andraindraikitra tsony ny olona. Fa ny fiadanan'Andriamanitra izy mbola mihoatra noho zany, miaro an'izany. Reto no arovana ozy izy. Inavy le zavatra arovany voalohany ny fonareo. I fo io zany marefo, miamarefo ny fon'ny olona ary itombo ny olona arary fo ary tena itombo hatramin'ny zaza an-kibo efa marary fo amin'ny taniny dokotera. Itsika rehetra io marary fo avokoa fa ny degreny tsy mitovy. Mariny zany sa tsy mariny? Fa tsy hoe kory le olona marary miditra hôpitaly ihany ny atao hoe marary fo. Fa itsika rehetra io zany arabaky teny mihitsy marary ny fotsika. Satria maro loatra ny zavatra miantraiky amintsika. Ary maro loatra ny zavatra tsy ilaina miditra ao anatin'ny fotsika. Ka io izy arovan'Andriamanitra. Zay ny famparantena. Io fo io avy ao ny avy miaina. Ary zay mahatonga azy miteny anaka tolory ihany fonao. Io fo kelinao misaotisaoty lava io meo azy. Fa sahirana. Satria hatramin'ny ankizy zao efa manahirana. Satria efa marary fo. Fiainana ankizy rehefa mba mandinika ankizy ianao hoe amin'ny psychologie sisy dia varina rehefa mijery hoe rehefa mampianatra manko ianao mahazo mampianatra olon-dehibe dia mianaraka koa mampianatra ankizy. Fa rehefa miala efa marary fo tonga avy aminao any hoe tsy nakapany tsara ratsy noho ny anina ny kapany dia mba mivonto fo izy eo. Io zany arovan'Andriamanitra io fonao. Maro loatra ny zavatra mianjady amin'io tsy zakanao io raha tsy arovan'Andriamanitra ary tena fitiavan'Andriamanitra anao zany. Inona koa no arovan'ny faharoa izy? Ny hevitra reo mainty amin'ny teny anglisy. Zay rehetra anatin'ny lohanao ao, ny projetnao, ny fikasahanao, izy ireny misy mangalatra. Iza ny mangalatra azy moa? Ny fanahy ratsy. Vao manomboka ianao dia misy mangalatra. Ety ny tanora mihitsy rehefa miteny hoe nitetitetika ikôtan'ny Saoly ianao ny an'le ry lasa taloha. Ny ianao nisy nangalatra, ianao zany rejeté ny demande. Satria efa nisy nangalatra. Vao miainga io dia misy mangalatra. Io projet io ny zavatra angalarin'ny devoly indrindra. Ninina fikasahanao hatramin'ny nofinao raha angalarina. Zay mahatonga anao manofo ratsy. Io zany dia tena angatao fiarovany hevitro ny fikasako. Ny eritreritra ao momba ny fianakavianao, ny zanakao, ny zafikelinao angalarina. Ary tena marina zany. Fa ny nofinofinao rehetra ho amin'ny fahatsarana dia misy mangalatra. Io teny io anisan'ny tsodrany tsara io. Ny hevitra ao izy ho arovana. Satria miainga avy amin'ny zavatra rehetra. Ny nofinofinao ho an'ny fiangonanao, firenenao, ankonanao misy mangalatra. Miainga avy any io dia efa misy mipirata zao fotoanan'ny pirata zany zao. Ary zay le Andriamanitra. Karaha mitenitsika hoe mpivavaka marina sady tsara ny olona manantenan'Andriamanitra dia olona feno ny fanahy masina. Aza manaiky raha tsy miaraka aminao ny fanahy masina.
efa miteny fanahy masina tsika tsy resaka fahagagana tsika fa resaka fiarahana amin'Andriamanitra manoro lalina anao izy mitatana anao izy ahita feno fahasoavana ianao avy eo tena miniona tamin'ny tompo marina ary nahazo fahazavana famonjena tahaka ny Simeona koa ianao tononona aminao izany te onona aminao zany fanahy masina izany te hiaraka aminao izy isanandro isanandro ary te hanomenao hoe io feno fahasoavana ianao amin'ny zavatra rehetra ka na ny fijerinao na amin'iny dia miova amin'ny zavatra rehetra satria manana le fanahy masina ianao ary feno fahasoavana ho anao mandrakarivana izany fahasoavana sy fanahy masina izany. Amen. aokary ivavaka isika. Andriamanitra tompo reneziany an-danitro, misotranao izahay fambola ny tenenanao tamin'ny alalan'ny teninao. Teny mampahatsiay anay fa ny kristianina manantenanao, mpivavaka marina sady tsara dia olona feno fanahy masina. Resy lahatra amin'ny teninao, manaiky ny fahefanao ka mandao ny fomba ratsy rehetra izay fanao n'izao tontolo izao. Ary tsy zany ihany fa olona feno fahasoavana ihany koa, manantena ny fahatsarana rehetra ary omenao ny fahatsarana araka izay mahasoa, omenao fiadanana sy fahombiazana ny amin'izay rehetra ataony. Saotranao izahay amin'izany Tompo, fa tianay tokoa ianao ary manasoa anay mandrakariva mba hanananay ny soa sy tsara iavahanay tokoa amin'ny mahampanomponao anay. Indreto ary izay ankehitriny zao Tompo, mivavaka ny amin'ny fiainanay vahoakanao, satria
tsy manana fanantena fahafa ankoatra ianao zahay fa ianao ihany mitokony fanantenanay ny amin'ny fiainanay miainga avy amin'izao iananay zao hatramin'ny rahatry zay. Mivavaka zay ho an'ny reto vahoakanao manantenanao reto, mianjahanja eo masonao avokoa ny momba azy tsirairay avy reto, nefa Tompo misy amin'izy reto ny marary, misy izay kivy siketraka, ao izay antsiadiny fahoriana samihafa, koa indreto ary izy reto mahatsiaro miantoraka sy manatona anao, koa anjakao re Tompo ny fiainany izy tsirairay avy reto, mba hanjakan'ny fiadananao tokoa ny amin'ny fanantenany anao. Ao reny tsara ao aminao ny fiainany, ny fanantenany, ny finoany, fa tsy antehitra amin'ny zavatra hafa. Misy Tompo ny faniriany izy tsirairay avy reto, anao ane no tokonay hamaly zay rehetra angatainy aminao, na milokam-bava na ny mivavaka mangina, dia heno izany kavalio. Tsaroanay hatrany ny mivavaka ho an'ny reto vahoakanao ny amin'ny fiainan'ireo 10 alindahy izany, manoloana ny adidy makadiry napetraka ao aminy amin'ny ty firenenanay. Andriamanitra Tomponay, raha tsy anao ny momba sy mitahy dia zava-pona no ataon'izy ireo, koa anjakany fiadananao tokoa n'izy ireo, omeo hery tanjaka fahasalamana izy mba amin'ny ankohona ny rehetra, ka mba eo ambany fahasoavanao tokoa ny asa izay rehetra ataony. Vavaka aminay ankony amin'ny reto izy rehetra Tompo, ny amin'ny asa fiveloman'ny tsirairay avy, na ny miankina na tsy miankina izany. Anao Andriamanitra ilay mpamorona sy mpahary tompony zava-drehetra, mpampisy avy amin'ny tsy misy no angatanay, ahitan'izy ireo fahombiazana fanambinana ny amin'izay rehetra ataony. Eo ihany koa Tompo ireto sivily na ny olon-tsotra, dia anao ane Tompo hanafy heri-tanjaka fahasalamana hatrany ireo, ary ahitan'izy ireo rehetra izay iriny sy angatahiny aminao na inona izany. Tsy adinay ny mivavaka ho an'ny ty mpanomponao Dokotera Mikaela Rakotrozafy, anao Andriamanitra izay fa nifidy azy tao anatin'ny maro, anao ny asa makadiry hitarika ireto vahoakanao mba hahatonga izy ireo hanjakan'ny fiadananao tokoa. Andriamanitra Tomponay, raha amin'ny heriny maha-olombelona azy dia tsy efany izany, fa ianao Andriamanitra efa nifidy azy any no tokony hiasa aminy amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba hahatanterahany ny asa izay napetraka ao aminy. Anjakao Tompo ny finoany tsirairay avy, ary ampitomboy hatrano izany mba iorina hijoro sy hanantenanao Andriamanitra. Anarana Jesosy Kristy Tompo ilay mpamonjy no angatahanay amin'izany vavaka izany. Amen. Ary havana malala ny olona voavela elo ka dia say manambara ny finoany mpahabe maso ko andeha ary isika hitsangana. Aoka isika hiaraka anaiky sanambaran'ny fanekem-pinoana kristianina zay resantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao, dia ny fanekem-pinoana laharana voalohany ao amin'ny litorjia na ny fanekem-pinoana apostolika manao hoe mino an'Andriamanitra retsy to ampanao ny lanitra sy ny tany, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay notorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraky Marie Virgine nijaly raha nanapoka Ponto Pilato, nombona tamin'ny azo fijaliana maty ka nalevy, nidina tany amin'ny fiainany tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraky eo ankavan'Andriamanitra retsy to, avy any navy ny tsara ny velona sy ny maro. Meno ny fanahy masina, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiombanan'olona masina, ny famelan-kely, ny fitsanganany tenany maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Fifalena ho antsika ny manatrika sy manotrona ary miara-miaina amin'ireo toavantsika izay mitondra ny zanany ho amin'ny sakramentan'ny batisa. Vala amy 700 ny andiny voalohany sy ny faharoa dia hiatrika ny alitara masina izy ireo.
ampifaliana ny raisintsika reto avantsika reto a manolotra ny tenany manolotra ny zanany ao amin'ny sakramentany batisa hoenitsika ny teny fanorenana izao sakramenta masina izao ny tompo efa nomenany ny fahefana rehetra nandanitra sy ety an-tany ko mandehana ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra manaova batisa azy ho amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanamasina sady mampianatra azy tandrina zay rehetra nodiko anareo ary ino zamboanareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany izao tontolo izao ary oriko ny fanekeko amiko so aminao mba amin'ny taranaka mandimby anao mba ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranako mandimby anao ary ianao kosa atao sanako fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy tsy misy tsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy fa iray aminy anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Noho izany tenin'ny tompo zany ry havana dia mangataka anareo avy hatrany hitodika any amin'ny fiangonana hanonona mpahabe maso ny fanekenareo. Ndao ary manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raitsika izahay ekenay ny joro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay fianarana-zanakay amin'ny androm-piainanay ekenay ny hanaterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitezana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahavalehibele avy amin'Andriamanitra izao izay nekenan'i Jesosy asa sy tana rehetra mona ny fahoazy mpianatra azavady ka mpiditra mpianatra sekoly azy izay ekenay ny mpianatra azy miantony so fanaova batisa izao ary zana iny ataona azy ampanazim-pamanasana fomba ny herin'Andriamanitra ny ampiananay ahitanaterisana izany. Amen. Mandre anareo Andriamanitra ary matoky azy fa izy anampanareo ataterahanareo izany fanekenareo izany. Isika fiangonana koa ry havana tompona andraikitra mandrakariva amin'ny olona rehetra kentsika ho amin'izany sakramenta masina izany dia itsika hitsangana hangataka ny fanahy masina. Iombona hivavaka isika. Ry Andriamanitra raitsy toa, ty dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialo mandrakariva ny fitiavana ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenany sakramentany batisa. Koa mitalao aminao zay ray io manatrehanay. Aoka ny fanahinao masina nanome hery ny asa tanterahinay eto ampanaovana izao batisa izao. Fa rano mamelombelona ny zavaboary ety ary manasa ny loton'ny nofo rehetra mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristiana izao. Dia ireto zaza atao batisa ireto ani ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao ampitafio ny zanakao izy ary ampiraisy sy endrika aminy noho ny asa ny fanahinao masina ary ny fanahinao masina ihany koa ny mbola hitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Efa misaotra anao zay tompo fa tanteraka amin'ny fanindrindreto ray aman-dreny miombonainao amin'ny Kristy ny zanany
ka isan'ny vahoaka ny fanjakana ao Andriamanitra. Ny angatahanay fiangonana dia nitehirizanao ireto zaza reto eo ambany fahasoavanao mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao Andriamanitra. Dia mivavaka ihany koa izay Tompo ho an'ny ankohonana tsirairay izay manatrika etony, ireo izay nandray ary mahatsiaro ny fahasoavanao ka nideranao. Ianao no hanambina azy, ianao no mbola ameny fahasoavana mandrakariva. Dia amin'ny anaranao Kristy Tompo no angatahanay ny fomba ny fahasoavana. Amen. Petraka ny fiangonana. Manantafika ambin'ny aly Emerick Johnson. Manantafika ambin'ny aly Emerick Johnson. Iza manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Velomanjaka Rajaona nomen'ny avo Loanne. Velomanjaka Rajaona nomen'ny avo Loanne. Iza manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Andriamalala Fitea Lorna. Andriamalala Fitea Lorna. Iza manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Andrianaliza Tiakanto Maeli. Andrianaliza Tiakanto Maeli. Iza manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Andria Manantenà tiako fifaliana. Raha Andria Manantenà tiako fifaliana. Iza manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Afaka midina amin'izay. Ho ny Tompo anaka aza matahotra. Efa niantso ny anaranao efa nanavotranao ay ianao. Entiro izy azy ireo ka tezao tsara fa Zanak'Andriamanitra nomeny ny fanahy. Amen. Ny raha voalahatra no raintsika sady homanantsika raha teo amin'ny fanokanana ny ho mpandray amin'ny fanasan'ny Tompo.
fifaliana amin'ny fifaliana antsika ireto na tsiaro ny tenany olon-dehibe ao amin'ny tompo amonjy ny latabatra ny tompo andraindraikitra amin'ny fiangonana ary andray ny sakramenta masina dia ny sakramentan'ny fanasan'ny tompo izany vavolombelon'ny fanekena ataon'izy ireo itsika ny antso azy ireo ny tompo dia namaly izy itsika mpanembana san'ny tompo rehetra koa dia mahatsiaro ny andro namaly itsika nandraisantsika nanaovantsika fanekena teo anatria amin'ny tompo efa nampianarina ny fotompinoana kristy aminy izy ireo na tanteraka ny fanekena tamin'ny batisa izy ireo ankehitriny dia atolotra antsika ao amasinina ka andeha isika hitsangana hangataka ny fanahy masina ivavaka isika rirainay mandrakizay io misaotranao amin'ny fonay manontolo izay sitrako mantsy ny nanome toky anay fa ny teny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza na iza ntsony ny fitiavana anatonanao Andriamanitra tsara sy matoky io mino ny fanambaranao izay teo amin'ny batisa dia nanokana ny zanakay ho anao izay ka nangataka ny rotsahany ny fahasoavanao aminy nampianarinay ny filazantsaranao izy ary niezaka izay na dia malemy azy mba hitarika azy eo amin'ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady masina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao ary ankehitriny rehefa nandre ny antsonao izy ka afaka nifidy ankahalalahana ny lalana izorana dia indro tonga eto anatrehanao mba hanambara ny finoany ry tompo mba eno ire ny vavaka rehetra miakatra any aminao ho azy ireo raisy koa izay rehetra ho amin'ny firaisana masina aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahana izany vavaka izany amen petraka ny fiangonana hoe itsika ny teny fanorenana izao fanokarana zao ny tompo iza ny mpiandry tsara manolotra ny aina monjy ny ondry raha misy olona ta hanaraka aoko izy anda amin'ny tenany sy tondra azy fijaliany ka hanaraka fa na izy ny tamonjy ny ainy dia avery azy ary na izy navery ny ainony aminy dia azo izy aminy fa inona moa ny soa azony olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy inona nomeny olona ho takalo ny aina fa na izy nanao ny sitrapony raiko izay nandanitra dia izy ny raha lahaka nabaviko ary reniko ary amin'izany nazovonazovona naikahany hatrehan'ny olona ekeko izy natrehan'ny raiko izay nandanitra fa nazovonazovona andahany hatrehan'ny olona ho laviko izy eo natrehan'ny raiko izay anandanitra amen malohan'izany teny tompo zany dia misy fanekena ilain'ny fiangonana aminareo ianareo va min'Andriamanitra paratsika sady tiatsika anandanitra izay manome antsika amin'ny Jesosy Kristy izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika mihina ny Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanoty rehetra mibebaka ka manaiky azo tompo sy mamonjy va ianareo moa ianareo manaiky ho amin'ny tenanareo ny fanaikinany tamin'ny batisa izay efa nandraisanareo ny fanomezan'ny fanahy masina ka izoranareo milalina fiainana Kristy aminy ka ho tian'Andriamanitra ankatony sitrapony ahatsiaro ivavaka sy amaky beboly amonjy fanompom-pavahana sy fanasan'ny tompo izay adidy sy tombotsoan'ny mino manaiky ny hotisy ankatoako voakarinareo hitodika amin'ny fiangonana nonona ny anarinareo ary namafapabe maso zany fanekenareo izany izao randriana tena inarojony aigno izao raha manatsotoko tsalamatsiresy izao rakoto arjona manatoko misetra izao rakotondra manana kanto andriana mariela dia manaiky sy mino fa Jesosy amonjay ho velany elo ary azoko mifamonjeny ekeko ny toisanoko azy amin'ny boky rehetra dia nandapa-kevitra ao ny andry amin'ny fanasan'ny tompo izay nomeno fanekeny famonjena sy ny fampihavanana taon'i Jesosy Kristy ekeko fansoratra masina no manambarany tompo amin'ny fiangonana sy ny mpintsirarainy sitrapony ka hiezaka ao ambany fahitarian'ny fanahy masina ny andrika azy sy azoka ampianarana amin'ny fomba samihafa fiarahan'ny vavaka toriteny fiarahan'ny andrika ny soratra masina sy ny sisa amin'ny fisan'ny mpinay
dia ataoko zava-dehibe sady voalohany ny fitandromana ny voninahitryandriamanitra eo amin'ny fitondratena ary ezaka aho ampiasa ireo talenta sy fahamezam-pahasoavana nomenay mba atao azy efa fiangonana sy amin'ny toerana rehetra leo ny herin'andriamanitra no mankinako atateraka isan'andriamanitra. Amen. Mane anareo Andriamanitra ary matoky azy fa ny heriny tanterahana amin'ny fahalemena. Amen. Raha andrianantenaina rojo ny haingo. Noho izany fanekena ataona teo izany dia aminarin'Andriamanitra ilay zanaka fanamasiny dia manokana anao izay mitsolana anao izay mandray anao izay ka mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asainay ianao ny renjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra ilay tsy tojo efa niantsana ilay tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy ampiorana nampitoetra anao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fahindrena maheresy mahatanjaha fa amin'ny Tompo momba anao. Raha oby manantsoa tokony salama tsy resy. Raha oby manantsoa tokony salama tsy resy. Noho izany fanekena ataona teo izany dia aminarin'Andriamanitra ilay zanaka fanamasina dia manokana anao izay mitsolana anao izay ka mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asainay ianao ny renjaraka miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra ilay tsy tojo efa niantsana ilay tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy ampiorana nampitoetra anao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fanantenana maheresy mahatanjaha fa amin'ny Tompo momba anao. Rakoto John manda toky misedra. Rakoto John manda toky misedra. Noho izany fananakena nataona teo izany dia aminarin'Andriamanitra ilay zanaka fanamasina dia manokana anao izay mitsolana anao izay manamasina anao izay ka mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asainay ianao ankehitriny andray anjara miaraka aminay mifanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra ilay tsy tojo efa niantsana ilay tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany ny ampiorana nampitoetra anao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fanantenana maheresy mahatanjaha fa amin'ny Tompo momba anao. Rakotondramanina kanto andrianina Mariela. Rakotondramanina kanto andrianina Mariela. Noho izany fanekena ataona teo izany dia aminarin'Andriamanitra zanaka fanamasina dia manokana anao izay mitsolana anao izay manamasina anao izay ka mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asainay ianao ndray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra ilay tsy tojo efa niantsana ilay tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy ampiorana nampitoetra anao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fitiavana maheresy mahatanjaha fa amin'ny Tompo momba anao. Ry Tompo Andriamanitra io, misaotranao zahay no ty ora nomenao iainanay eto anatrehanao ity. Apetraka eo an-tananao ray io ireto mpanomponao izay avy nanamafy ampahibe maso ny fanekeny taminao. Ianao ry Andriamanitra ray io no niantso azy ka namaly izany antsonao izany izy. Da io ny fanapahan-keviny ary ianao no tamandrakariva ihany koa ny fanoloran-tena ny toetra amin'ny fahatokinanao ka mba homeo azy ny hery aretany amin'izany mba ho mpivavaka tsara ary ho mpivavaka marina. Dia ny fanahinao masina no hatanteraka izany. Ianao ihany koa no aoka hanomana anay anatona ny latabatrao masina sy hampiditra azy ho amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebahany, atanjaka ny finoany, tsy azozongozonina ny fanantenany ary mahery ny fitiavana. Aoka isikitra mafy aminao izy ireo, ianao izay mahavonjy ka hiasa lalandava hitombony amin'ny fahalalananao Kristy. Isehoany amin'ny kery mandrakariva eo anatrehany izao tontolo izao fa fahavolombelona marina sy mahatoky tokoa ny teninao. Mivavaka aminao zahay Tompo mba homeo anay rehetra koa ny androso hatrany eo amin'ny fiainana kristianina mibanjana amin'ny fanjakana mandrakizay eo ampanantenana ny zanakao. Eno zahay ry Andriamanitra ny famindram-po fa amin'ny anaranao Jesosy Kristy zanakao malala anaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ry mpandray fanasan'ny Tompo vaovao tany mafy ny ananareo mba tsy hisy akany satroboninahitra mandehanaka amin'ny tombo amin'ny fahatsarana rehetra amin'ny fifalian'ny tomponareo. Amen. Raha misy an'olotra hira fisaorana dia afaka manatanteraka raha izay dia nira voalahatra afaka monjy torana ianareo.
iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika alana tsiny ny feo amin'ny miketsoketsona amin'ny fahasalamana dia miroso amin'izany avatrany isika. Ho aminareo izay ao amin'ny Kristy eny amin'ny fiadanana fa izay efa noazavaina indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanahy masina ary efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy nefa ny emotra dia tsy azo avozina indray ho amin'ny fibebahana satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny hazo fijaliana ka manao azy ho fahamenarana. Hebreo 4:1-7. Toy izao indray amin'ny vaovao iray tamin'izao maraina izao. Rehefa vita izao filazana iray izao dia andray fitenenana ny sekretera jeneraly ny fiangonana avy amin'ny safifa fiadanana. Ny sampana safifa sy ny dorkasy dia misy ny fifadian-kanina izay atao eto am-piangonana amin'ny sabotsy 17 ny volana Desambra. Ny maraim-baovao dia misy ny talata zoma sabotsy manomboka amin'ny 9 maraina. Ny alarobia kosa dia isaky ny amin'ny 4:00. Koa manasantsika rehetra ho tonga amin'izany. Sampana sekolelahady isaorana ny tompo noho ny nahavitan'ny asa sosialy omaly nanohanany sampana fanomezana ho an'ireo beazina ao amin'ny safifa A 𝗔𝗠𝗜𝗡𝗡𝗡𝗡 ary koa ho an'ireo sahirana teto anivon'ny fitezam-panahy. Isaorana ny voamera sosialy ny tarika sy ny ara-ny asa toy izany koa ny fikambanana katekomena. Isaorana be dia be koa ny mpitandrina, ny birao ary isika mpiara-mivavaka sy ny sampana sekolelahady rehetra ny amin'ny fahafoizana. Ampatsiahivana isika ankizy ny amin'ny répétition générale izay atao ny 13 Desambra manomboka amin'ny 7 ora sasany eto am-piangonana. Manasantsika fiangonana manontolo hanatrika ny fankalazana ny fetin'ny Krismasy ny 15 ny volana Desambra manomboka amin'ny 3 ora. Tolakandro izay tarihan'ny sampana. Tsy miverina ny mpianatra fety Krismasy anio hariva. Mivarotra mamy sy masira izy ireo androany. Sampaty, finaritra, tahaka ny efa fanao isan-taona dia amin'ny alakamisy 15 ny volana Desambra ny fandraisana ny bûche de Noël izay jifaina 2 alina ariary. Mbola misy ny tapakila izay azo raisina eny amin'ny komity mpivondronana, ny sakaiza ary ny mpiandraikitra. Koa manentana antsika rehetra handray anjara amin'izany ho fanomanana ny sampana misaotra tompoko. Sampana VFL. Lasa any Manjakandriana ny solotena miaraka amin'ny filohan'ny sampana natateraka ny anjara fanompoana. Anjara amin'ny VFL ny herinandro sambatra rahampitso manomboka amin'ny 9:00. Koa manasantsika mpianakavin'ny finoana hiara idera no faterahan'ny mpamonjy. Mivarotra mofo mamy sy masira izy ireo ny andro Krismasy, manasantsika hiomana ny amin'izany. Sampanasa AFF finaritra ho fankalazana amin'ny fetin'ny Noely dia anio hariva amin'ny 4 ora ny anjaran'ny sampana izay anasanantsika fiangonana rehetra mba hiara iombavaka ho fiterana ny nahaterahan'i Kristy mpamonjy. Manantenà ny fahatongavantsika rehetra. Rakim-pisaorana. Misaorana Jehovah ary fanahigo ary izay rehetra atao anatiko misaorana ny anaran'ny masina. Rakim-pisaorana tamin'ny fahavitany ny fanomboarana trano. Atolotra ny fiangonana ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Tsara ny miandry ny famonjen'i Jehovah amin'ny fahanginana. Misaotra ny tompo fa namaly ny vavako ianao, nangataka ka nahazo. Indro manolotra rakim-pisaorana ho an'ny Dr. 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗡𝗡𝗡
sy ny anaovana ny tempolin'Andriamanitra ary mbola mangatapavaka hatrany tompo. Misaorany Jehovah ry fanaiko ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaorany Jehovah ry fanaiko ary aza misy adinonao fitahiany rehetra. Misaotra an'Andriamanitra raio fa miay sy ny karakaranay isan'andro ianao ary mandray an-tanana ny fiainanay. Matoky anao izahay ary manantena anao isan'andro. Ho anao irery ihany ny voninahitra. Amen. Manolotra izany ho an'ny sampana sy kolelahady, ho an'ny fanatsarana ny fiangonana, ho an'ny pasteur Mikael, ho an'ireo mpitandrina 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗔. Mangataka vavaka ho an'ny ankohonana mba hitomboatrany ny ara-panahy sy mangataka ny firana fanampiny laharana 750. Fisaorana. Misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Ny vadiny, ny zanany, ny zafiny, ny fianakaviana manontolo dia manolotra fisaorana sy fankasitrahana feno ho anareo rehetra. Naneo fiaraha-miory tamin'ny fodimandriny malalanay, médecin général de brigade 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗡 Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amaly fitianareo ary dia manolotra fararakitra ho amin'ny fanohizana ny asan'Andriamanitra. Izay indray ry havana vaovao iray tamin'izao marain'izao, voninahitra ho azy irery ihany. Ary ataovy ny trano dia ankasitrahana izany sady ankalazainao ho Jehovah. Izany tenin'Andriamanitra isandray ry havana no entiko miarahaba-tsika rehetra mpianakavy ny finoana amin'ity androandroany ity. Mijoro manoloana anareo ny tenako anio hitondra ny teny fankasitrahana atsika rehetra mpianakavy ny finoana eto amin'izao fiangonana izao tamin'ny fitrotrona am-bavaka, tamin'ny fanohananareo na mivatana na ankolaka, ny fanatanterahana ny asan'ny fiangonana ka nahafahantsika ny roso hatramin'izao tinganasa izay vita androany izao. Mankasitraka feno tompoko tamin'izay rehetra nataonareo Andriamanitra manakare-pahasoavana amaly izany. Faharoa manaraka izany mitsangana etona ihany koa ny tenako hitondra ny teny fialantsiny sy fampahafantarana ary fizarana ho antsika tsirairay avy no ny fiatona amin'ny fotoana voafetra ny fanatanterahana izao asan'ny fiangonana izao. Iarahantsika malala tompoko fa manakaiky ny Noely sy ny faran'ny taona. Ireo olona ny asa izay ny asa teto amin'ny fiangonantsika dia olona lavilavitra. Noho izany dia nahato amin'ny fotoana voafetra ny fanatanterahana ny asan'ny fiangonana ahafahan'izy ireo miombona ihany koa zany amin'ny ankohonana any amin'ny toerana izay misy azy ka anohizana indray izao asa izay nataon'ny fiangonana izao satria mbola tsy vita zany aoriany ny taona vaovao. Ahafahantsika ihany koa eto anivon'ny fiangonana misitraka amin'ny pitoniana sy ampilaminana ny fotoana rehetra izay hiatrehantsika ny Noely sy ny faran'ny taona ary andraisantsika ny taona vaovao izany. Koa izany no itondran'ny fiangonana teny fampahafantarana sy fialantsiny ary fizarana ho antsika mpianakavy ny finoana mba tsy ho tompotrano mionontsika ka mety ametra-panontaniana mahakasika ny fanohizana ny asa. Izany hoe hiato amin'ny fotoana fohy ny asa mandra-pahatonga ny taona vaovao ary hanohy izany isika rehefa tonga ny taona vaovao. Izay no nijoroko tetona ny fampisaraizayko dia mankasitraka amin'ny fandraisana sy ny fahazoantsika tsirairay izay ary ny fandraisantsika izany ankitsipo. Arak'izany moa rehefa mitoy ny asa aorianan'izany dia akasitrahana hatrany ny fahafahantsika mifanohana ao anatin'izany fanatanterahana ny asan'Andriamanitra izany ary mbola andraisana izay rehetra ataonareo amin'ny mpifaliana ahafahantsika manohy izany asa izany. Dia mahereza ry havako mahefapy amin'ny asan'Andriamanitra fa aoka ho fifaliana ao antsika tsirairay avy no ahafahantsika mandray anjara sy mifanohana amin'izany fanatanterahana ny asa eto anivon'ny fiangonana izany. Ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany ny fiadana no amintsika tsirairay avy izao. Misaotra tompoko. Fifaliana ho antsika mitondra am-bavaka ny reto avantsika reto manolotra ny zanany ho amin'ny sakramentany batisa. Zazakely rakoto maniraka ksela tolotry rakoto maniraka vatosoa andry sy ravelson ho tiniela. Hitsangana zareo raha ao.
dia zakely andre misata fanilo mahafaly atolotrira andre misata sitraka naina sy santatry ny aina fity zazakely andriamanitrasina ary njato matisy sy atolotry ny ray aman-dreniny raha tsy manohatra mamonjy zato Joaquina sy Ranaivoaromanana Zafintsolo Izeta. Zazakely Rabenoro ny Arsoa ary Rafaela atolotry Rabenoro Miarantsosy ny Amboara Arsoa Ra Samuel. Zazakely Tranlier santatry ny aina Marvina atolotry ny ray aman-dreniny andre misata sitraka ny aina santatry ny aina fity. Dia mitondra mbavaka azy ireo zany tsika zany ireo moa tsisy nitsangana moa sananina moa ato zareo zany dia mivavaka nareo ny fiangonana misaotra tompo. Fialina atsika navitany fanamasinana fanambadiana reto avatsika raha Kotarso ny onja sy Randrena Solodimoina Anika. Ireto avatsika reto entina mbavaka fanamasina fanamasinana fanambadiny raha Kotony Rina Tolonjanahary Tanjona sy Ramonjy Fitahina Rojenirina Kirena. Dia Andriananja ny aina Lantoary Maka Dorati sy Landenirina Sara Domona Sarika. Reo izy ireo dia mivavaka nareo ny fiangonana. Saotra tompo. Ny mpikamana mpiara-mamaky baiboly dia mitondra mana isan'andro sy karatra mpiara-mamaky ao ivelany ao afaka maka izany isika. Manohy hatramin'ny herinandro sambatra isika dia manasa antsika hatrany hamonjy zany andray ny afatra Krismasy. Inona moa ny anaran'ity zavatra ity moa? Perikôpa atao inona moa izy ity? Kaliana baiboly izy ny sasany. Inona koa ny mety anaovana azy? Misy teny vakina isan-kalahady ao anatiny ao dia misy inona koa? Misy loko liturjika manambara hoe zao ny loko ampiomana anao ara-panahy zany ao anatiny ao. Fa ny tena mazava-dehibe anazy koa misy lohahevitra ato. Inona moa ny lohahevitra iraisana? Na mampiavaka amin'ity farany zany dia iray ny fiangonana. Ty zany mampiray ny fiangonana rehetra zany ao amin'ny sahany efitsika emma zany. Tsisy hoe samy mamoroporona amin'ny teny vakiny zany fa efa aty amin'izao moa efa vita amin'ny 2026 sa mbola tsy vita? Efa vita. Rehefa tonga ny volana jona zany dia misy olona mivavaka manamboatra an'io. Fa tsy pastera akory na ny katekista ny mamoroporona zay tiany torina eo zay tiany atao eo tahaka ny sekta zany fa misy an'ity. Fa rety mitorina rehetra rehetra zany tsy izy ny mamorona azy zany enim-bolana mialoha zany efa manamboatra an'ity zareo. Mivavaka zareo mba hakasika ny fiainanao ity reto olana ny reto zany ny andohaniny hafatra ho anao fa tsy niainga tamin'ny pastera akory io fa miainga amin'Andriamanitra nalainy tamin'ity dia omeny antsika rehetra. Zay zany ity zay ny mampiray mba tsy hahatonga le pastera no atao foana zany zay tiany aminy teneniny sitoriny eo zay andiny tsoratra masina manavanavana anazy ihany no ataony dia zay ny mampiavaka ny fiangonana rehetra zany mamina amin'ity. Rehefa fiangonana manana rafitra ara-dalàna dia manana an'io foana. Indraindray boky le izy indraindray aty amin'ny faran'ny firana. Raha mijery nareo aty amin'ny faran'ny firana zany misy teny vakina mandava-taona zany amin'ny sasany zany amin'ny faran'ny firana zany ny fiangonana loterana malagasy dia hitantsika amin'ny faran'ny firana ao izy. Dia tahaka izany koa ny namana katolika ny anglikana sy ny fiangonan-dehibe hafa rehetra io mamina an'io zany zay ny mampiavaka antsika zany fiangonana ara-tantarana fiangonana historika zany fa tsy hoe foroporonina herinandro mialoha zany na ray volana mialoha fa enim-bolana mialoha zany efa vita io. Dia efa manomboka amin'ny janoary zany dia efa miainantsika zany le izy zany. Dia misy zany ny perikôpa vaovao any dia mazotontsika manjifa amin'izany. Asaina ianao mpandraifana ny Santompo ianareo izay vahiny miombon-databatra amin'ireo mpandraifana ny Santompo vaovao. Ny tompo ny manasa anao fa izahay dia manolotra ihany. Iroso amin'ny fanorateny Tamaso amin'ny alalan'ny rakitra isika ero ny tokopira afaka mihira ao anatin'izany ny dekona andamina antsika.
fandraisana fanasan'ny tompo rehefa avy eo amarina zao fotoana zao isika sady andray ny sodrano raintsika nira voalahatra. Andriamanitra aminareo zao tsodrano zao. Andriamanitra ny fiadanana rehetrany zay mohatry ny farana rehetra hiaro ny fonareo ny hevitrareo ny Kristy Jesosy. Ho tahina raha mandeha, ho tahina raha mitoetra, ho tahina raha miditra, ho tahina raha mivoaka tokantranonareo, ho tahina raha antsaha, ho tahina raha an-tanàna. Ka ny fahasoavantsio Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray fampiraisana na fanamasina hitantana anareo naiza naiza lehanareo. Amen. Ivavaka mangina isika to. Tompo ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao ny fiadanana araka ny teninao, fa ny masoko efa nahita ny famonjenao dia fahazavana hazava ny firenena. Ho an'Andriamanitra ireneny voninahitra.
rehefa tonga ny andro finanan'ny mofo tsy misy masirasira ilay tsy maintsy amononan'ny pasika ary Jesosy naniraka ny Petera sy Jaona ka nanao hoe mandeha namboary ny pasika ho antsika ary hoy izy reto aminy aiza no tianao hanamboaranay azy hoy Jesosy taminy indro raha miditra ao an-tanàna ianareo dia isy lehilahy mitondra siny feno rano hifanena aminareo manara azy ao amin'ny trano izay idirany dia lazao amin'ny tompotrano hoe izao no lazain'ny mpampianatra aminao aiza ny efitrano iarahako mihinana ny pasika amin'ny mpianatro ary izy anoranareo efitrano malalaka ambony rihana izay efa nasiana fipetrahana any no amboary dia nandeha izy ka nahita arak'izay efa nolazainy taminy dia nanamboatra ny pasika ny mpianatra velatra manona antsika izany pasika kristianina zany izay tandindona famantarana hita maso ny amin'ny fahasoavana nentiny Jesosy tamin'ny famonjena nataony ko asandrato amin'ny tompony fonareo mety tsy mahavonjy ary tokony ataonay ny mideranao fa tompony tompo-panjaka ny mpanjaka ianao Kristy Andriamanitra avy amin'ny Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra feny fiderana anao nandanitra ny amin'ny kerbima sy ny serafimy rakotry ny elany ny arikanjely ny anjely tsy omby aliny alina ny mpaminany ny apôstôly ny martiora ary olomboavitra efa sambatra aminao mianty izay tompo mba feny marobe mba iombona amin'ny feny marobe anandanitra ka hisantitra sahady ny fanjakana sy ny fiobina masina manao hoe orentsika ny teny fanorenana zao Eucharistie zao fa i Jesosy tompo tamin'iny alina iny izay namadiana azy dia nandray ny mofo izy ka novakiny ary hoy izy raiso hany ity ny tenako izay omena ho anareo izao nataovy ho fahatsiarovana dia araka izany koa ny kapoka rehefa nihinana dia hoy izy misy tro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho andrehetra ho famelan-kely ka izao nataovy ho fahatsiarovanahy naoviana no misotro ianareo fa naoviana ianareo no mihinana itony mofo tony sy misotro amin'ny kapoka dia manambara le fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny hivavaka isika hahatsiaro ny asa-pamonjen'i Kristy sady hangataka ny fanahy masina ry tompo ray an-danitro tsaronay dia tsaronay ny finanambiliny Betlahema ireo anjely ireo magy ireo mpiandry ondry tsaronay ny zazakely tany Betlahema eny tsaronay ny nahatongavany zanaka olona ny fijaliany ny fahafatesany ny fitsanganana amin'ny toerany maty ary ny fiakarana amboninahitra dia mifony amikavanany ray ho anay izy naniraka ny fanahy masina dia ny fanahy masina no mampianatra anay ankehitriny koa dia miandry sy mitalao ny firenana izay koa mba hafenony voninahitra ao ny fanantom-pisaoranay raha io ta io tanteraka zao sakramenta masina zao endry Kristy ilay tokana Kristy ilay tamiteraka Kristy ilay naterina ny ray mandeha monjo anay teo amin'ny azy fijaliana ry tompo ray nan-danitro le fanahy nomenao ny mpaminany ny fanahy nanomba tambonin'ny rano taminarina zao tontolo zao le fanahy izay natonga Jesosy torotoronina ho nofo tao Maria Virgine izany fanahy zany meo anay atsarovana tafarahay marina tokoa amin'ny nofo mandrany Kristy rehefa miombona amin'ny mofo sy ny divay izay miamy taminaro fanahy masina amasiny ny mofo manambara amin'ny tenan'i Kristy amasiny torak'izany amin'ny divay manambara andrany Kristy fanao Andriamanitra kosa tanteraka ny teny zanako malalanao satria amin'ny alalan'i Kristy sy miaraka amin'ny Kristy ary aminao Andriamanitra ratsy tokoa mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay amen.
ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tena Jesosy Kristy tompontsika izay novakiana ho antsika satria iray ihany mofo isika koa dia tena iraina dia maro aza fa isika rehetra dia samy mandray izany nofiray izany avokoa. Ny kapoky ny fisaorana izay saorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Ny soratra masina andeha isika ankany Betlahema ka izaza ny zavatra zany izay efa nampanana fahatariny ny tompo antsika. Andeha fivovotra avokoa izao ny zavatra rehetra. Amen. Ipetraka isika anao ny ravolahatra mpizarana ny mofo sy ny kapoka. Zanak'Andriamanitra tonga azy mpivavaka tsara sady mpivavaka marina. Amen.
tompo amin'ny fanetretena manao hoe tompo. Ny mofo haninay ry Jesosy. Hoy Jesosy Kristy, raiso hany itenitenako izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Misotro ny divay izahay izao. Sotroinareo rehetra ity fa itino rako dia na amin'ny fanekena vaovao izay lahatsaka ho an'ny maro famelan-kely koa izao natao ho fahatsarovanahy naoviana no misy soto ianareo. Misaotra anao izay tompo fefinandraraka izay mety izy ho sakramenta masina zao. Mahatonga anay mpivavaka tsara sy mpivavaka marina, feno ny fanahy masina sy feno fahasoavana. Maranatà, avia Jesosy tompo. Amen. Hoy apôstôly masina amintsika, mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izaho indray mifalia. Ao ka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferinareo efa mbiakaiky ny tompo. Mipetraka amin'ny fifaliana isika noho ny raky fisaorana.
mampirapiritra amin'ny tavana aminareo eneny tompo ka hiantra anareo anandratra amin'ny tavana aminareo eneny tompo ka anome anareo fiadanana petraka hivavaka mangina isika. Voninahitra amin'ny avondrina ho an'Andriamanitra ary fiedaniny ety ambony tany amin'ny olona ankasitrahany. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra ary mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo. Raha hariva zany tsika miaraka amin'ny AFF.